ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony faharetana rehetra riavana no hiara-bako anao amin'izao andro alina izao, ary androsoka ao anaty tokantranonao na ny mitoerana rehetra izay misy anao raha sitraka ao indrindra. Manahoana ianao izao? Salama tsara? Dia ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Sa somary marisarisa tsy salama? Matoke fa ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia efa voahoman'Andriamanitra ho ampandalovina eo avokoa, kanefa efa voahoman'Andriamanitra ihany koa ny lalana izay tokony hivoahana amin'izany. Fikiry ny tenin'Andriamanitra izay milaza ny hoe izany Jehova izay mahasitrana anao, araka izay voasoratra any amin'ny Exodus 10:10 ny andininy 4:20 tapany farany indrindra. Andeha isika iroso amin'ny fiaraha-miombona eto atao anatin'izao fandaharana fandresen'ny mpino kristianina izao. Fa mialoha izany dia andeha aloha hiara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Dia rahanao izay Andriamanitra mankalazanao ary manome voninahitra anao fa Andriamanitra tena mitsinjo ny olonao ianao araka ny voalazanao, ka na inona mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina rehetra amin'izao fotoana izao dia fantatray fa tantananao avokoa izay rehetra matoky ianao sy mino anao, ary tantananao ivoaka amin'ilay efa nomaninao amin'ny tsara indrindra. Misaotra indrindra fa fitahina mahatretsika no efa ampiandrasinao ny tsirairay izay manam-paharetana eo aminao, ka aza velanao hanana fanahina izahay. Foka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana ho ianao no entinay manambara ny fangatahanay eo anatrehanao. Misaotra ny amin'ny nahatrarana indray izao fotoana izay iarahanay miombona eto amin'ny radio vaovao-masoa izao, ary dia apetraka feno am-pelantananao ny fiombonanay. Mitenena aminay ianao Andriamanitra, mitary lalana anay ianao amin'ny fandresena, satria tsy mora tokoa ny ady rehetra izay hatreny ety amin'izao tontolo izao, ka tsy ho mpiaim-panadino izahay fa kosa ho mpiaim-pankatoa ny teninao, teny fanahinao masina ny hiazona izay rehetra tianao ambara aminay mba tena ho fiainanay, ka hanananay faharetana eo aminao, satria izay maharitra hatramin'ny farany ho ianao no vonjena. Dia mitenena ary ianao Tompo, ary rakofy ny famindraponao ny tsirairay avy, aizana mandray izay tianao ambara izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny nanaovana sy nangatahana izany vavaka izany. Amen. Iny ary havana, andeha omeko anao ny lohatenin'ny fandaharantsika izay tiany Tompo hitarihanantsika indray amin'izao alina izao, ahatonga antsika ho any amin'ny fandresena. Dia nomena ny lohateny hoe manana faharetana ao amin'Andriamanitra. Manana faharetana ao amin'Andriamanitra satria amin'izao fotoana izao dia izay ampiongotra ny fiainantsika mpino kristianina eo amin'Andriamanitra ny tena katsahany ny devoly fatratra dia fatratra indrindra. Ozongozony angeny finoany mba tsy haharitra amin'izay fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany eo amin'ny fiainantsika. Ozongozony anie ny fotoana izay tokony hamakitsika baiboly mba hahatonga antsika tsy hanana ny tenin'Andriamanitra. Ozongozony anie ny fahasalamany mba tsy hafahana mivavaka matetika ohatra ny isanandro, fa hampiena ny firaisana amin'Andriamanitra no tiana hambara amin'izany. Kanefa dia voalaza araka ny voasoratra amin'ny Luka 1:20 fa ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Izany hoe rehefa tsy manam-paharetana isika ao amin'Andriamanitra dia ny mifanohitra amin'izany ange izany no lasa ho fiainantsika. Efa fantatry ny devoly raha teo fa ny faharetana no mahatonga antsika hanana fahatsara-panavo ho zatoetra, ary fahatsara-panavo ho zatoetra no mahatonga ny fanantenana. Araka izay voasoratra any amin'ny Romanina 5:5 ny andininy 4.
Ary mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana nefa io fanantenan'ny mpino kristianina izay manantena n'Andriamanitra io araka ny ohabolana 20:20. Fa raha isika manantena izay mbola tsy hitantsika dia miandry amin'ny faharetana aloha araka izay voasoratra ny Rômana 9:5-20. Miandry amin'ny faharetana. Be dia be mantsy amin'izao fotoana izao no araka ny voalazako tetsy aloha hoe ozongozon'ny devoly amin'ny resaka faharetana io dia ataony tsy maharitra mivavaka intsony satria efa 2 volana ve ianao no mivavaka, efa 5 volana, efa 2 taona, efa 5 taona, tsy ariavana enin'Andriamanitra izany. Fa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra anie tsy hoe izay tiantsika akory no ho tanterahan'Andriamanitra, fa ny sitrapony rery ihany izay ihany no tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Ka raha mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay zavatra angatahantsika dia ho tanteraka izany. Mety hametraka fanontaniana ianao ny amin'ny hoe angaty sitrapon'Andriamanitra moa izany niverenan'iny vady izay lasa iny. Maninona no mivavaka ho azy ka maninona izy ny mbola tsy miverina? Mahatonga izy lasy dia mbola tsy eo amin'i Jesosy Kristy izany. Fa ny eo amin'i Jesosy Kristy dia manana faharetana eo amin'ny tokantrano. Tsy mbola manana an' Jesosy izany izy matoa laza satria ny ao amin'i Jesosy dia tsy misy ny fitsangatsangana izany. Ka raha toa mbola mieritreritra ny tsangajangana efa mitsangatsanga mihitsy aza dia tsy ao amin'Andriamanitra anie izany. Ary mino fa tena Andriamanitra mihitsy ny nampisaraka anao tamin'izany satria ianao efa an'Andriamanitra. Ary araka ny voalaza any amin'ny Korintianina 2 ny 9 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 dia izao ny voalaza fakeko aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe inona ny fanarahan'i Kristy sy Beliala, ary inona ny iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy sy andeha ao aminy aho ary izy ho oliko, koa mivoay eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehova. Fa tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ry havana ny ikambanantsika amin'ny olona izay mbola tsy manana an' Jesosy Kristy, mbola tsy mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy. Fa voalaza teo fa tsy misy ikambanan'ny mino amin'ny tsy mino. Ho anareo tanora izay maika ny andeha hanambady fa hoe efa be taona, efa miroso ihany ny taona, manana faharetana ao amin'Andriamanitra amin'ny fitolomana am-bavaka fa efa manomana izay tsara lavitra ho anao izy araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 12 ny 9:7. Dia izao inona ary no atao? Voalohany indrindra, raha tianao ny andresy eo amin'ny fiainanao manontolo dia maneke aloha izay zavatra rehetra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanao. Ity resaka vady ity moa ry havana dia tena mamparomitra ny devoly mihitsy amin'izao fotoana izao satria araka ny voambarako eto Mandrakariva dia fitiavana sy fifankatiavana nampitambatra ny mpivady. Ary efa voambara eto ihany koa ny hoe Jesosy ny fitiavana, izany hoe misy an Jesosy ny ivon'ny fifankatiavana ary io ny ravaravan'ny devoly. Ka rehefa tsy manam-paharetana ao amin'Andriamanitra, rehefa tsy manam-paharetana ao amin'i Jesosy Kristy fitiavana, dia lasa mialaka mandeha any amin'ny tsy fitiavana, any amin'ny fankahalana, any amin'ny fanasoketana maro isan-karazany izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amporisihana anareo tanora ankehitriny izay iroso amin'izany fanambadiana izany fa aoka tsy ho maimay foana, fa aoka izay olona efa manana an Jesosy Kristy, izany no tokony arahana. Fa mandrakizay nge ny fiaina tokantrano fa tsy hoe 2 volana sy 4 volana na 5 taona sy 10 taona ihany, fa mandrakizay lambana koa ozy ny ohabolan'ny tolo ka fato no isarahana.
ataovinao azo antoka tsara aloha voalohany indrindra ary fa efa mivalan'Andriamanitra ianao, izany hoe efa nandray an Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao ary mpanjakanao aloha ianao, efa miaina n'izany Jesosy Kristy izany ianao, izay ihany ny fepetra. Fa raha tsy manana an'izay, raha tsy miaina an'izay, raha tsy ao anatin'izay ianao, dia tsy anam-paharetana ianao amin'ny zavatra rehetra. Andeha ange ho jerentsika ny tantaran'ny zanak'Israely, izay nilazan'Andriamanitra an'izy ireo dia hoe oloko ireo izy Andriamanitra. Tsy sitraka Andriamanitra ny anandevozana an'izy ireo. Ary ny teninan'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe zange hozy izy no mitantana ny tananao ankavanany, zange hozy izy le manao aminao hoe aza matahotra, zange hoy izy le andeha eo anoloanao hanapatapaka ny idivisy ny varavarana varahana rehetra ary andravona ny mikitotoana rehetra, zange hoy izy lay mampandalo anao ny afo fa tsy ho may ianao ary mampandalo anao ny rano be fa tsy ho rendrika ianao Izany hoe ireo zanak'Israely ireo dia tena ny tantanan'Andriamanitra amin'ny antsiprim-piainany satria oloko ireo ozy izy. Dia inona nefa ny zavatra niseho? Tsy nanam-paharetana teo amin'Andriamanitra ry havana izy ireo. Tsy nanam-paharetana. Lasa nivadika nak'Andriamanikafa satria ela loatra Andriamanitra teo amin'ny fiandrasana ny Mosesy izay nirezaka tamin'Andriamanitra, nandray ny torolalana tamin'Andriamanitra, nandray ny taridalana tamin'Andriamanitra mba hitarihana an'ireo zanak'Israely ireo. Dia inona ny zavatra niseho? Nanao Andriamanikafa ne izy, lasa nanompo sampy ne izy, lasa nanao Andriamanitra kely volamena ne izy, ary niporifoin'Andriamanitra fa amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo izy dia ataoko resy mandrakarivo nareo eo amin'ny tantaram-piainanareo. Hany ka rehefa nifanehitra tamin'ny Filistina izay fahavalana dia resy satria Andriamanitra mihitsy ny namparesy azy noho ny tsy nanana ny faharetana teo amin'izay ny tantanan'Andriamanitra n'ireo zanak'Israely ireo atongavana ho any amin'ny tany Kanana. Ary na inona ry havana adina trehan'ireo zanak'Israely ireo, ampatsahivoko anao tsara fa olon'Andriamanitra ireo dia resy hatrany. Tsy nanana fiainam-pandresena izy ireo satria nampirafy an'Andriamanitra, nitsangajanga teo anatrehan'Andriamanitra. Ary mandrakariva sika mpino kristianina indraindray dia menomenona. Dia izao ny olana mahazo dia tsy vita an'izay fa mbola misy an'izao koa, dia misy an'izao koa, dia misy an'izao koa, isan-karazany eo toa tsy mahita fandresena zany mihitsiny, fa maninona? Izany ingeny ny anambarana antsika n'ilay tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:13-15 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Ary tiako ampina aza ny hoe tena manam-paharetana ve ao anatin'ny finoana an' Jesosy Kristy? Voasoratra ne any amin'ny Romanina 5:15 fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Mbola tsy hitantsika zany hoe ahoana zany fomba amalian'Andriamanitra ireo fahavaloko ireo, ahoana ny fomba izay ataon'Andriamanitra mba anambadiako, mba ananako zanaka, mba ho afaka amin'ny fanadinana sy ny sisa maro isan-karazany, mba hampandeha ny varitra, mba hampandeha ny miasa. Dia araka izay voalaza teo, mbola tsy hisy hitantsika izay ho ataon'Andriamanitra fa miandry amin'ny faharetana. Ary faharetana amin'ny fivavahana, faharetana amin'ny finoana an'Andriamanitra, fahain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra araka izay voasoratra ny Luka 7:20. Andriamanitra ny nofo rehetra izy ka moa misy zava-mahagaga izay tsy hainy va? Eto ry havan'Andriamanitra dia tena mitaky atsika hanana faharetana
amin'ny fanarahana anazy, hanana faharetana amin'ny fiombonana aminy. Fa misy eto-katezerana fa tsy hita ihany izay valimbavaka dia tsy mahavita mivavaka intsony, dia tsy mahavita mamaky baiboly intsony. Fa ny zanak'Israely anie lasa namboatra saromby volamena kely ho atao Andriamanitra, angatahana, hitaridalana, hanory lalana, hanome izay manahirany. Fa isika amin'izao fotoana izao mety tsy izany angamba no ataon'ny mpino kristianina sasany, fa mampirafy an'Andriamanitra amin'ny vola, amin'ny arena, amin'ny asa, amin'ny zanaka, amin'ny vady ihany koa. Izany hoe ireny rehetra izay voatoniko teo ireny ny lasa lohalaharana eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina sasasasany amin'izao fotoana izao. Mampalahelo fa misy ara efa mpiandry, zany mpiandry zany ange tsy manao an'izany ny olona anankiray raha tsy efa resy lahatra tsara ny tenin'Andriamanitra, efa feno faharetana sy fahatokiana n'Andriamanitra. Fa mampalahelo tsy vitsy ny mpiandry izay mandeha any amin'ny mpimasy, mandeha any amin'ny tadarabe, tohatra tsy mampaninona akory ny fanosihosena ny Jesosy Kristy, lay efa noraisinao, lay efa nanositra anao hiandry ny ondrin'Andriamanitra. Ry havako, isan-karazany aneny fampirafesan'ny kristianina ny io an'Andriamanitra io fa tsy voatery tahaka ny amin'ny zanak'Israely. Fa matory ianao izao tenin'Andriamanitra izao amin'ity andro anio ity dia andao andiny tena. Andao andiny tena fa araka ny voalaza any amin'ny Samuela voalohany 7:7 dia izao no lazain'ny Samuela tamin'ireo zanak'Israely hoe raha miverina amin'ny Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa nareo dia ario hiala aminareo ny andriaman-kafa sy ny Astarta ka ampiomanina ny fonareo an'i Jehovah, ary aoka izy ihany no otompoinareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Tena nahidrikitriky Samuela mihitsy hoe oka i Andriamanitra ihany no otompoiny, fa raha tsy manana n'Andriamanitra irery otompoina dia tsy misy ny famonjeny. Fa ireto zanak'Israely reto rehefa nitenenan'i Samuela an'izay dia ay Andriamanitra mbola manana famonjena ho an'izy ireo raha toa ka miverina tanteraka amin'ny fony ray manontolo ireo zanak'Israely ireo. Dia inona no nataon'ny zanak'Israely? Dia narinany ny Bala, ny Astarta dia nanompo an'Andriamanitra irery ihany izy. Zany ny sampin'izy teo amin'ny zanak'Israely. Ankehitriny araka ny voalazako teo, tsy kisendrasendra aminao ry havana nandrenesanao an'izao fandarana izao, fa Andriamanitra te hamonjy anao ao anatin'ny olana rehetra izay mianjady eo aminao. Sao dia misy andriaman-kafa eo aminao, sao dia misy ampirafesanao an'Andriamanitra ao, sao dia tsy raharahanao, tsy mampaninona anao akory zany hoe mandeha tsy mivavaka, tontolon'andro anankiray tsy mamaky baiboly. Zany nge dia fanaovana n'Andriamanitra ho tsinitsininy, te hiteny aminao isan'andro Andriamanitra, kanefa ianao dia lasa manao tsinitsinina izay tokony ho teneniny, tsisy raharahinao an'izay teniny, dia tsy mamaky baiboly ianao. Ao ange Andriamanitra no miteny amintsika isan'andro. Zary havana te hitonanao amaky an'io Samuela voalohany io, manomboka any amin'ny 1 ka hatrany amin'ny farany. Dia tohizo hatrany amin'ny Samuela 2, tohizanao hatrany zany. Fa rehefa mamaky an'izany ianao dia ohatrany hoe misy sary mihetsika mandalo eo alohanao eo, ohatrany sinema mandalo eo alohanao eo mihitsy zany tantara zany. Tohizo hatrany amin'ny mpanjaka, hatrany amin'ny tantara voalohany sy faharoa, tohizo hatrany anie fa miteny aminao Andriamanitra ao anatiny eo. Raha namaky fotsiny an'izay tantaran'ny zanak'Israely izay zao hatreo amin'ny andinin'ny 7 teo, dia tena mitona antsika tsirairay avy tsy anan'andriaman-kafa, ary anao an'Andriamanitra ho voalohany eo amin'ny fiainana. Fa naseho an'Andriamanitra mihitsy hoe rehefa ampirafesina izy, rehefa ataonao farany izy any amin'ny
fiainanao manontolo dia tsisy famonjena eo aminao ary isesisesy eo aminao ny olana maro isan-karazany. Izany Filistina zany nge ain'Andriamanitra ny namparesy an'izany, raha toy ny zanak'Israely ka tena ny fikitra tamin'Andriamanitra, raha nanam-paharetana teo amin'Andriamanitra ny amin'izay ny tantanan'Andriamanitra azy. Ary rehefa tonga ny ady, ain'Andriamanitra niaro ny zanak'Israely teo anatrehany ady, fa tsy narovan'Andriamanitra. Nesorin'Andriamanitra ny tanany, ilay tanan'ilay nilaza hoe tantanako amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ianao. Nesoriny satria niala tamin'ny fahamarinana, niala tamin'ny fahamasinana, dia ny fiarahana tamin'Andriamanitra zany hanitra resy ary miaramila izay ny lahatra niady tamin'ny Filistina nge ny ringana daholo ry havany. Ary toy izany ny tantaram-piainantsika mpino kristianina amin'izao fotoana izao, rehefa tsy manam-paharetana isika eo amin'Andriamanitra amin'ny fiombonana aminy, amin'ny fahatokinana azy indrindra miteny Andriamanitra hoe nareo angina izany miado anareo dia mila matoky an'izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa miteny Andriamanitra hoe amelatra latabatra eo anoloan'ny imason'ny fahavalonao dia mila matoky an'izany teny izany, fa Andriamanitra dia manatanteraka ny teniny mandrakariva araka izay lazainy. Fa ny tsy fahatokisana n'io tenin'Andriamanitra io, ny fisalasalana, ny tebiteby, ny tahotra, ny fanahiana, izany rehetra tany saiko aminao izany dia mitory tsy fahatokinan'Andriamanitra, mitory tsy faharetana eo amin'Andriamanitra. Tsy maharitra ianao fa hamonjy anao ve Andriamanitra? Tsy maharitra ianao fa hampandresy anao Andriamanitra? Dia lasa ianao manao izay sitraky ny fonao, lasa ianao manao izay rehetra fantatrao fa mety. Fisainan'olombelona ihany anie ny saina rehetra izay hoentinao manao an'izany. Hitan'Andriamanitra ngery havana io fisainan'ny fahavalonao hamely anao io fa hain'Andriamanitra ny manafina anao ao ambany ilany. Hainy ny manafina anao fa tahaky ny aram-bato batery fierovanao anao ange izy. Fantatr'Andriamanitra ny fisainan'ny ratsy fanahy hamely anao, fa raha ohatra ianao ka manam-paharetana eo aminy, mifikitra eo aminy, tena miazona azy, dia ho vonjeny ianao. Andao anao tahaky ny vavaky Jeremia 9:7-20 hoe ianao Jehovah ny mahalala ny fisainana rehetra ataony amelezana ho faty. Fa Jeremia tany amin'Andriamanitra izy no nitaraina. Jeremia mifatokiny rehetra sy ny faharetany rehetra dia tao amin'Andriamanitra. Ary na dia tahaky ny tonga teo aminy ary ny orooro sy ny tahotra noho ny nataon'ny favalo, izy tsy nanaran'Andriamanitra fa tonga dia nitoraka teo amin'Andriamanitra, ary fantatr'Andriamanitra ny orooro tao anatiny naborany tamin'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra fantatrao ange zany sainy rehetra hoe amelezany zany, amelezany azany. Fa hain'Andriamanitra nge ny manakana ny fisainany fahavalonao iny. Izay le voalaza hoe ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsy misy ho ambinina na dia iray aza. Tsy tanteraka izany tenin'Andriamanitra izany anefany raha toa ka tsy manana fahatokisana n'Andriamanitra ianao, tsy manana faharetana eo amin'Andriamanitra ianao. Fa andao ry havana, tsy ho atao verimaina foana izay nanolorantsika tena ho an'Andriamanitra, fa andao hanapaharetana eo aminy. Fa na inona mety mitranga dia izao ange no voalaza any amin'ny Salamo 119. Raha tena nandalo fisedrana sy fitsapaina mahamay dia mahamay tokoa ny mpanompon'Andriamanitra. Fakeko aminao manomboka amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 12. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy tamavezatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao,
nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondranay eo amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Mba fantatra hoe karazany firy zany voatanisa teo zany, tsy mora nge zany fanadiovana volafotsy amin'ny memo zany, mamay nge zany, afo ane zany. Ay, Andriamanitra mihitsy no mitantana antsika, mampiditra antsika eo anatrehany fandrika, ao anatin'ny fandrika, mba hijerevan'Andriamanitra hoe manapaharetana aminy sa voafandrika ianao, voafandrika ny kolikoly ianao, voafandrika noho ny tsy fisiny ianao, de lasa ianao hiala amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kay no mitondra antsika ao anatin'ny riny, mba hijerevan'Andriamanitra raha manapaharetana eo aminy isika, raha tena mifikitra aminy isika. Ay, Andriamanitra ihany koa no manisy enta mavesatra eo ambalantsika io. Tsy mora ane zany, enta mavesatra zany, fa ny azo antoka de arak'izay zaka no omen'Andriamanitra. Ary ny tena raharasy zava-doza, ampandehan'Andriamanitra manitsaka ny lohan'ny mpanompony, karazany anakifiry moa zany olana zay nianjady teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa nifikitra taminy, nanapaharetana, nitoraka tamin'Andriamanitra mandrakariva, na de nentina namaky ny afo sy ny rano azy, ay, Andriamanitra efa mitahiry fandresena ho azy de ny fitahiana mahatretrika. Entin'Andriamanitra mivoaka ny fitahiana mahatretrika ianao e. Entiny amin'izany nge isika ao anatin'ny zavatsarotra zay lalovana, fa Andriamanitra mizaha toetra antsika io mamela ny olana rehetra zay mitranga eo amintsika io, raha toa ka tsy ho voafandrika ianao ao anatin'ny zavadrehetra zay miseho, fa tena iantoraka amin'Andriamanitra ary anapaharetana eo amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Tapitra sady ry havana ny fotoana zay niarahantsika teto, andeha ho faranana izao taridalana omen'ny tompo izao, ka de samia anapaharetana sy anana fifikirana tanteraka amin'Andriamanitra, ary indrindra fahatokisana an'Andriamanitra manoloana ny zavatsarotra zay lalovana. Fa isika mpino kristianina ne tsy mitsahatra ny ady rehetra zay atrehany, mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy eny amin'ny rahoany lanitra. Isan-karazany ny olana zay atrehantsika mpino kristianina tsirairay, tsy zakako io olanao io, fa ny ahy koa tsy zakanao, fa nomen'Andriamanitra ny sahazany tsirairay, araka izay voasoratra any amin'ny Korintianina 1:10-17, fakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy zay zaka ny olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo izany. Efa manomana lalana Andriamanitra, efa misy fandresena voahomana ho an'ny tsirairay izay maharitra amin'ny fakapanahy, izay maharitra amin'ny olana maro isan-karazany. Efa misy fandresena voahomanao ry havana, efa misy fitahiana voahomanao, ary fitahiana mahatretrika io, mahafaly itombon'ny fahasoavana eo amin'ny fiainana. Andao hanavao ny fanoloran-tena ho antsika isika, ary anolo-tena mihitsy ho an'i Jesosy Kristy. Ianareo zay mbola tsy nanolo-tena ho an'i Jesosy, raiso re Jesosy, ho tomponao sy mpamonjinao ary mpanjakanao, fa tsy hevitra raha tsy atolotra ho an'i Jesosy ny tena manontolo, ka izy no mitantana, izy no manjara ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ivavaka isika tompoko, sotranao zay Andriamanitra, noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny fitantananao, noho ny amin'ny taridalana zay hitarihanao anay, fa ny tsapanay de tsy mihamora ny lalana izay lalovanay mpino kristianina. Fa mihasarotra isan'andro nefa manana fahatokiana izahay araky ny nitarihanao anay teo,
fa rehefa mifikitra aminao, rehefa maharitra eo aminao, rehefa matoky anao, dia ny fitahiana mahatrerika no maninao anay. Efa manomana izay tsara lavitra ho anay tsirairay avy ianao. Atolotra ao ny fandresena izay efa eo anoloanay. Omenao ny satroboninahitra araka ny teninao hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena, ary omenao ny satroboninahitra. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izay nitarihanao anay tamin'izao androany izao, fa tsapanay dia tsapanay tokoa, fa ringana ny olona noho ny tsy visian'ny fahalalana, ka dia nampahalalanao izay satria tsy tianao ringana ety amin'izao tontolo izao. Tsy tianao hanana fiainam-paharesena ety amin'izao tontolo izao. Apetraka ifeno am-pelatananao ny fiainan'ny tsirairay avy, ianao ange mahita ny olany. Amboary Jesosy ny tsirairay mba tena hibanjina anao Jesosy Kristy ilay tompony finoanay sady mpanify izany. Fa raha tsy mibanjina ny finoana izahay dia miakely sy miaketraka ihany manoloana ny ady izay hatrehany. Atolotra ianao ny mombanay rehetra, ny fonay, ny sainay, ny tenanay manontolo, ny asanay, ny tokantranonay, ny tanànanay. Atolotra eo am-pelatananao, ianao ny miazona an'izany, ary manavao ny fanoloran-tenanao ihany koa izahay ho anao irery ihany. Misaotra indrindra Tompo, raiso izany vavaka izany ho anitra katrahana eo am-pelatananao, ary hamaly vavaka ho an'ny tsirairay ianao, satria fantatra ho loatra ny manjo anay tsirairay avy, fa Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, ary tsy miverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka izay efa nanirahanao azy. Misaotra Jesosy, voninahitra ho anao Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary avana afaka niaraka teto, ary dia indro omeko anao ny ilarana finday raha misy izay ilainao izany, 034 11 293 24 034 11 293 24. Ny akoatran'ny 034 izany hoe ny 033 na 032 dia tsy voavaly mihitsy satria efa abonné amin'ilay tarifa forfaitaire ny finday. Dia miorena tsara, aza miova, mifikira amin'i Jesosy Kristy ary manana faharetana eo amin'i Jesosy, fa mbola tsisy ny ala-maina ny nanam-paharetana teo amin'i Jesosy, mbola tsisy resy ny nanam-paharetana teo amin'i Jesosy, mba hivoaka ho mpandresy avokoa isika rehetra. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny herin'ny anio tahaka izao indray isika mihoana eto. Velomy! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.